Taloha teo zao nisafidy nitreneho hevitsy mihitsiny raha maro nareo nanontany anahy ny fomba fijeriko ahoana ny fomba fijerinao ny fanehoan-kevitsy ny Andry Behary sy ny fahitanao ny zavatra resainy. Nisafidy tsy haneho hevitra aho hatramin'izay satria nenahy zany aleoko mandinika tsara, manaraka tsara ny zava-misy, manaraka tsara zay zavatra lazain'le olona, zay vao maneho hevitra za tsy tonga de maneho hevitra tout de suite raha vao mbola misy point d'interrogation maromaro zany tiako jerena amin'ilay fanehoko hevitra an'ilay olona. Voalohany de zao, tsy idirako aloha ny resaka ampamoaka zay ataony sy araky ny reny nivahiny anany tamy Real TV niaraka amin'ny generaly Zele reny tsy de hiditra am'ireny loatra aho eto, fa lay fomba fijeriko amy maha Andry Behary azy sy amin'ny fomba fanehoany hevitra sy ny zavatra resainy. Zaho eto de anisan'ny mitovy hevitra amin'ny generaly Zele zay niteny izy hoe tsy adala io olona io izy, tena marina zany. Diso hevitra tsika zay mieritseritsy anazy ho adala. Zaho de mitovy hevitra amin'ny generaly Zele, ary rariny sy hitsiny generaly Zele raha ohatra hoe nanaika niantso azy hanao an'iny fampirezana mivantana iny. Inona tsy mahadala anazy? Voalohany amiko aloha tsy misy olona adala ka hatety firenena maro eto eran'izao tontolo zao ifandray amin'olona ambony tompony andraikitry ambony eran'izao tontolo zao na amy resaka commerce na amy resaka inona. Tsisy olona adala havitan'izany. Tsisy de ho adala koa ve reo olona manana maizy azy ifandraisandreo ka handray olona adala tsy hifampiraharaha amin'olona adala na iresaka amin'olona adala. Amiko zany tsy adala. Atsika miseho hendy aza tsy mahavita mitety firenena. Tsika zay hendy nao Madagasikara tsy vitatsika, mbola misy province tsy hitatsika ao. Fa izy lazay tsika adala nefa mahavita mitety firenena, de tsy haiko hoe ahoana moa fomba mahadala anazy amizany. Apetrako eo iny. Nanakena tsika rehefa nitomany izy teo amin'ny en direct tamin'ny fandarana Real TV. Samy manana fandraisana an'le tomany mantsy tamin'iny. Samy nanana fandraisana anazy ary natao resaka le resaka tomany. Tsy de hanome anareo satria lay preuve momba resaka helicoptera tsy nivoaka mihitsy zany nanomeza tsika tsiny azy tamin'iny, maro tsika nanome tsiny azy tamin'iny. Fa amiko amile resaky tomany de mety ho diso ny fijeriko fa azonareo tsaraina azonareo tsikiraina hoe tomany fitiava-tanindrazana fahitako amin'ny tomany zay natao ranomaso zay nataony tamin'ny malahelo amin'ny fiainatsika malagasy misy amizao ranomasony tamin'iny. Fomba fijeriko manokana zay fa azonareo dosoina, malalaka tsika amin'ny fomba fijery sy ny fanehoan-kevitra. Maro tsika miteny dahalo hoe nangalitry narem-pirenena izy vo nandeha nandositra zay vo mahita tabataba resaka maro gauche droite gorato, efa manambola amy fianarenana malagasy izy vo mitabataba ana ivelany any ohatran'izao. Maro tsika miteny an'izany. Nefa tadidio indrindra tsika zay miseho kristianina io, tsika zay miseho mpivavaka be io, tsika zay miseho mpahay baiboly io, tadidio ary fantatsika daholo zany fa nisy ny Saoly niova ho Paoly tao anatin'ny baiboly. Mpanendrika, mpamon'olona, mpangalatra zany Saoly zany. Fa rehefa tonga ny fotoana nanovan'Andriamanitra ny fony
de lasa mpanompo ben'Andriamanitra izy. Ataoko angamba fantatsika kristianina daholo zany tantara zany ao amy baiboly ao. De ahoana moa no hanomezantsika tsiny ny Andry Behary raha ohatra izy efa ny reconnaître ny assumer ny halatra zay nataony tao Madagasikara, fanongonana rem-pirenena ta Madagasikara zay lazainy fa niranitsy kombakomba amin'ny mpanao politika ao Madagasikara, ary fa nilaza izy fa hoe hamerina an'ireo zavatra nangalarindreo ho an'ny malagasy ny mba nofinofiny. Ahoana no mbola hanomezantsika tsiny azy fa nangalatra ianao ohatra izy efa zany ny zavatra lazainy. Tadiditsika ihany koa Andriamatoa Ravalomanana nifona amin'ny public apahibe maso tamin'ny zavatra nataony tsy nety tamin'izy nitondra, de tsika nanao bravo daholo. Nanao bravo daholo tsika. Fa maninona i Andry Behary rehefa miassume nanaika ny halatra nataony tao Madagasikara rem-pirenena ary vonona izy ny hamerina zany ny voaka malagasy, de tsika tsy manao bravo fa vo maika mitorabato azy. Azonareo le tiako tenenina. Zany hoe rehefa manaraka ny video zay ataony ao dia marina iaby ny zavatra lazainy Andry Behary. Tsy ilay ampamoaka, tsy ilay ampamoaka mihitsy nasiko resaky eto fa ny zavatra resainy, ny mba nofinofiny amin'ny tondrana Madagasikara sy ny vahoaka malagasy sy ny zavatra iainatsika malagasy hatramizay ka hatramizao, marina daholo ny zavatra lazainy Andry Behary. Fa isika gasy manko dia matetika rehefa miaino olona maneho hevitra de le réaction'le olona maneho hevitra no abatsika ao an-tsaitsika fa tsy le fotoka hevitra ao zay lazainy. Zay ny problème tsika gasy aloha zay voalohany. De le réaction'le olona no atao mibana ao an-tsaina sy ilay hoe fahadisom-panantenana kely zay nataony Andry Behary tany amin'ny télé, iny no abatsika ao an-tsaina. Fa le zavatra marina lazainy tsy asitsika sira, nefa zao ny tena amitsika fa marina ary tena zavatra tena misy ny zavatra lazainy Andry Behary sy ny zavatra resainy tokony ho iainatsika malagasy sy ho ataony Madagasikara. Zay le izy. Tsy idirako le ampamoaka sy ny gauche à droite, za tsy miditra amin'iny, fa le zavatra lazainy amin'ny ankapobeny. De le réaction no itsaratsika anazy. Zay mpaneho hevitra amin'ny tambazotra sosialy reto de samy manana ny réaction hitondrany fanehoan-kevitra. Samy manana an'izany tsirairay. Ohatra zao, ohatra ny rahalahy Luc Hervé, marina de marina zato isan-jato daholo ny zavatra lazainy Luc Hervé, fa le rahalahy Luc Hervé manompa zany igny ro tsy mety amitsika gasy, tsy mety amin'ny mpiainy. Azonareo le zavatra siko tenenina. De iny le ompan'iny zany ro mibana ao anatin'ny saitsika fa tsy hainotsika lay zavatra marina lazainy Luc Hervé, fa ny zavatra lazainy Luc Hervé de marina avokoa. Fa zay ompa zay koa no indesiny mampatsiro ny fanehoan-kevitriny sy indesiny entiny maneho an'ilay hevitra. Bon, afaka tsy miaino zay maraha sofina am'le ompa taony, afaka manaraka zay tsy manaraka, fa ny zavatra lazainy Luc Hervé de marina iaby. Magaga nefa tsika manao tsy tian'le ompa, nefa vo maika mitombo ny olo mpanaraka ny Luc Hervé nefa izy fa lazainy hoe mpanompa. Zay le zavatra tsy azoko amitsika malagasy. Raha tsy tian'ilay ompa tamin'ny Luc Hervé tsika, tokony fa tsisy mpanaraka tsony Luc Hervé, 0 abonné tao, nefa vo maika mitombo ny abonné-ny Luc Hervé. Zay le zava-misy. Zay zany ny réaction hitondrany Luc Hervé ny fanehoan-keviny.
Zay koa no entiny hanotonana ny mpanaraka anazy. Fa ny zavatra lazainy liky reve de marina zato isan-jato aby fa tsy marina na kely aza. Ohatra ny Zokobe, koto lilay mahitso ambo. Ny zavatra lazainy koto lilay mahitso ambo dia marina roanjato isan-jato aza. Fa lay réaction hitondrany fanehoan-kevitry misy an'le hoe manavenjana sy ny nany, igny ro abatsika malagasy anatin'ny lohatsika fa le zavatra lazainy 200% marina ataotsika ry amy sisiny ariky. Fa zay koa ny fomba hoentiny hitondrany fanehoan-keviny hanetonany ny mpanaraka anazy. De zay tsy mijery, io zay olona ambony saina tsy mijery an'ilay hoe manavenjana fa le foto-kevitra matanjaka sy marina aminy no raisiny de manaraka anazy. Zay le izy zay, samy manana ny réaction amin'ny tondrany fanehoan-kevitra. Ohatran'ny Andry-Bihary de reny réaction reny fomba hitondrany amin'ny fanehoan-kevitra iny koa. Manakan'ireny paoma, bisous, ohatran'izany. Ireny zany ro itsaratsika malagasy ny fanehoan-kevitra fa tsy lay foto-kevitra tena matanjaka sy marina lazainy no araitsika. Ka ohatran'izay zany no iverina amin'ny fahitako ny fanehoan-kevitry ny Andry-Bihary de amiko aloha na ho ataonareo adala mitovy aminy zao de tsy mampaninona. Fa zaho tsy mijery an'izay réaction fomba fanehoan'ny hevitry ny zay fa le zavatra lazainy no ampidiriko ato an-doha ary amariniko na disoako. Ka eto zany aho te hanafatra kely foana zany tsika rehetra mpaneho hevitra ty ivelany eto amin'ny tambazotra serasera. Ekena hoe tsy maintsy misy fandonana kely amy tsy fididivan-kevitra fa amiko zany reny ohatran'ny hoe karazana petit détail amiko zany. Maro moa tsika tamin'ny kany Andry-Bihary sy koto lilay mahitso ambo, de reny zavatra mahafaly atsika malagasy mihitsy reny, iady reo na fotoana de bravo mihitsy, mampalahelo fa ny zavatra m'intéresser-tsika malagasy de zavatra tena n'importe quoi, de bravo daholo, iady reto, mampalahelo. Anareo ve tsika ve de mihevitra tokoa fa andeha hiady tokoa reny olona reny. Tsy tena diso hevitra tsika. Olo mana mahiza anazy aby tsy andeha hiady zany mihitsy ny reny na oviana. Fa amiko regny anisany any koa hanotonana satria tsika malagasy efa zavatra ratsy foana m'intéresser atsika de vao maika mampitombo hoe iady hono ny Andry-Bihary sy koto ka andao aloha hitsay mampitombo ny aboneny zareo ampanaraka ny zareo fa natsika zany tsy ahitany koto sy Andry-Bihary iady zany mihitsy na oviana. Ohatran'izay zany le izy hoe petit détail moa reny fomba ny fiainany reny somary misy ohatran'ireny misy tsy fidovia-kevitra, misy tsy karazany hoe mahalatandi kely anatiny fomba zany amy maha olombelona tsy maintsy misy mahalatandi kely hoe mety niraisiny Andry-Bihary ho tsy fitiavana anazy lay vidéo nataony koto nefa koto manana kasikety maromaro ao anatin'ny fandarina zay nataony, ao mampanehevitra azy amin'ny fiainam-pirenena, ao mahimorista anazy, de nataony zany iny amy mahay humoriste anazy mba hoe hoentina imehezana fa tsy hoe tsy fitiavana. Fa bon tsy amenatsiny koa nefa Andry-Bihary raha ohatry hoe zay teneniko hoe amy maha olombelona zany somary misy mahalatandi kely, indrindra raha vao tsy mahafehany fo io zany amy zavatra miseho rehetra de misy mandray vilana io fo io. Ohatran'izay zany fandehan'le izy. Ka amaranako anazy zany
mba te hanafatra atsika mpaneho hevitsy rehetra aty ivelany zao hoe fomban-javatra reny. Fa gn'ahy zany mba faniriko tsika rehetra mpaneho hevitra rehetra aty mba misy ekeko samy manana ny parti politikany, samy manana ny olona tohanany ny tsirairay. Fa raha mba misy kosa zany zavatra point ray tokony iraisina hoe ho an'ny Madagasikara, tsy jerena loko politika, tsy jerena parti politika, de mba tokony hitovy hevitra tsika rehetra. Ny faniriko zany mba hoe mba mifanaraka tsara tsika io de raha misy zany ny zavatra tokony ifampitenenana na hoe misy zavatra tsy mety mba miditsana amin'ny MP tsika, mifampiditra MP, rahalahy ranabavy sao de tokony zao no zavatra tokony azo tenenina ohatrany azo ataone zany. Fa tsika tia no enoy ny olona rain'olona maro de zany hoe tsika no lesona voalohany zany manome endrika, manome lesona tsara imason'ireo mpanaraka atsika rehetra reo de raha misy ny anina zay mba tsy asehontsika amy publication zany fa hoe samy miditra MP. Hafa amin'ny MP any, amin'ny MP any tsisy mahita any de any tsika afaka ohatran'izao, afaka moka ohatran'izao ne ohatran'izao, ok. Raha ny faniriko azy de mba misy hoe fotoana kely, fotoana ray iaonatsika iaby mpaneho hevitra rehetra, gasy mpaneho hevitra ray aty tsy asina loko politika, tsy asina resaka fanohanana, fa hoe hijerena mihitsy hoe ahoana no atao amty Madagasikara aty, ahoana nataotsika hanarenina amty Madagasikara aty. Raha niaraky ny kaondoa tsika mpanao hevitra rehetra io de samy mamoaka ny heviny tsy asina resaka politika fanohanana fa hoe le tena hevitra point iraisana. Zany neny vazaha rehefa tsy na tsy mitovy hevitra aza fa rehefa misy point ray hevitra iraisana de mampitovy teny, mampirindra teny, mampiady hevitra ho ray atongavana amin'ny le but. Ka tafondama tsy vahiny atsika rehetra mipetraka aty ivelany zany fomba fiadina vazaha zany, fa janonitsika io mifanohinohitra eran'ny tambazotra sosialy io. Fa na ny mpanaraka atsika mety makivy mpanaraka atsika de raha mahasorenany mpanaraka atsika satria tsika azo lazaina hoe matoa tsika mitabataba eto, matoa izahay aty ivelany miteny foana ny fiainam-pirenena de mahita elanelana be amy firenetsika sy amy firenena mandroso. Zahay aty mahita hoe zao koa iny tena izy amty fitondrana firenena ty sy fiainam-pirenena ty, fa voambaka tsika malagasy. Zao kay tokony anjaratsika malagasy hitanay aty zany, zao kay ny zo tokony zotsika malagasy, zao ny tokony zotsika vahoaka. Fa ambakainy mpanao politika atsika hitanay aty zany, zany mahatonga anay miresaka foana hoe te zao anery zareo, fa tsy hoe araky ny teneninareo zay no tapaizana. Non, maro ny tsy nahita fianarana aminay tonga aty fa nisokatra ny saina, mahita n'le fivoarana, mahita ny tena fitondrana firenena ara-dalàna tsy mitovy amin'ny tsika Madagasikara. Zay no mahatonga anay miteny fa tsy zahay akory no tampahaizana. Mahita zay fa misy zavatra tokony hovana amin'ny fanaovana politika Madagasikara mba hampandroso an'le firenena satria hitanay ampitahafany any aty ny zavatra tsy mety amy fanaovana politika sy fitondrana firenena ao Madagasikara. Zay no mampitabataba anay fa tsy hoe zahay rehefa tonga aty andafy de miseho mahalala, miseho manam-pahaizana, fa noho ny fitiavana atsika vahoaka malagasy sy ny firenena atsika Madagasikara handroso hitovy amy firenena rehetra. Mandainga zahay rehetra mipetraka aty ivelany io raha ohatra hoe mandroso Madagasikara ka hisy janona aty zay, mandainga tsy fidy ny hoany reny olona maty nandeha vedety reny handeha troka fonenina maty dobo amy ranomasina ny voaka tao a Madagasikara, tsy fidy ny hoany zareo satria fa mafy loatra ny fiainana ao Madagasikara. De lasa efa tsy mahasaina lavitra tsony ty ve no andanatsika hipita ranomasina be ho maty ane ty, efa tsy ao anatin'ny saina tsony zany fa hoe mitandrina fotsiny de hiala eo Madagasikara
Zay moa nefa farany mampalahelo fa de fato no hita paia nama reny olona reny mankahery ny fianakaviana. Fa zay le izy. Fa zahay rehetra reo tsy misy mijanona tia raha mandeha amin'ny ara-dalàna ny fiainana Madagasikara, raha tena hoe politika tena fandrosoana misy a Madagasikara. Aty zany tsisy fiainana. Rythme be foana fiainana aty, rythme lava foana fiainana aty, tsy ohatsy fiainantsika Madagasikara. Ka zay zany le izy ka iverina za amin'ny rahalahy Andribiary averiko foana tsy adala zany Andribiary ary marina daholo ny zavatra resainy, fa le réaction fomba fanehoany hevitra no mety tsy mety amin'ny sasany, satria le réaction samy manana ny anazy araky ny teneno teo zay. Fa ny zavatra lazain'ny Andribiary aloha amiko de mety amiko na fitondrana firenena na fomba atao amin'ny raha tena mety amiko mihitsy, tena mety amiko zato isan-jato fa arakin'izay tsy voatery hitovy hevitra tsika rehetra fa hay manokana zay. Ka anjara tsika mieritseritsy iaby mankasitraka.